Miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesoa, ilay tompon'izao rehetra izao. Jesoa no tompon'ny fahefana rehetra. Koa inona no atahoranao? Izay indray ravana ny lohatenin'ity video manaraka ity. Fampahirezana lehibe ho antsika kristianina izay mpianatry ny tompo, ny teny voasoratra izay nambaran'ny mpianany any amin'ny Mateo 7:20 manao hoe: efa nomena ny fahefana rehetra any an-danitra sy ety an-tany, koa mandehana ianareo, ataovy mpianatro ny firenena rehetra, manao batisa azy amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina, sady mampianatra azy hitandrina izay rehetra nandidiko anareo, ary Indro zao momba anareo mandrakariva ambara-pahatonga ny fahataperan'izao tontolo izao. Asa raha mba fantatrao ny asarobidin'izany teny izany. Ilay fehezanteny manao hoe efa nomena ny fahefana rehetra any an-danitra sy ety an-tany. Fa maninona moa zany no nambaran'i Jesoa tamin'ireto mpianatra reto? Maninona moa zany no tiany ho fantatry reto mpianatra reto? Satria miankina amin'izany daholo ny zavatra rehetrarehetra toy anio. Jerefy tsara fa eo aorinan'io teny io, eo amin'ny 9:20 dia misy teny hoe koa mandehana. Io koa io asa raha mba tsapanao ny dikan'izany hoe koa. Fa io koa io dia maneho fa mifampiankina. Le fehezanteny voalohany dia le hoe efa nomena ny fahefana rehetra any an-danitra sy ety an-tany, sy le fehezanteny manaraka dia le hoe mandehana, ataovy mpianatra, manao batisa, mampianatra azy sy ny rehetrarehetra. Mifampiankina zany ireo. Ka ny dikan'io koa io dia ny hoe raha tsy misy zany ty fehezanteny eto aloha ty, dia tsisy mihitsy koa ty fehezanteny ty aoriana ty, tahaka ny hoe efa napetraka eo ambony latabatra ao ny vola, koa mandehana amin'izay nareo miantsena. Zany hoe tsy afaka handeha hiantsena mihitsy ianao raha tsy efa napetrany tao ambony latabatra tao aloha ny vola hiantsenanao. Dia tahaka izay izy hoe koa. Io koa io zany dia azo adikako hoe noho izany. Zany hoe vokatra. Vokatry ny fahafantarana fa Jesoa Kristy no namana ny fahefana rehetra any an-danitra sy ety ambony tany, dia vokatra izay zany ny asa rehetrarehetra izay tanterahan'ny mpianatra rehefa avy eo. Ary io Jesoa Kristy io ambarany eo amin'ny 9 farany, fa milaza izy manao hoe momba anareo mandrakariva ao izy, nanome fampanantenana izy zany hoe izao ilay manana ny fahefana rehetra any an-danitra sy ety ambony tany no miaraka aminareo, ary miaraka aminareo mandrakariva. Dia izy ianao hoe inona raha ny dikan'izany? Sarobidy io sarobidy io ry havana, satria ny fomba atakaranao azy angambany dia izao, ny hoe ny filoham-pirenena zao dia olona nomena fahefana zany filoham-pirenena zany, ary manam-pahefana zany, napetraka amina toerana anankiray, ny fidin'ny vahoaka mihitsy. Ny vadiny tsisy ny fidy ny vadiny na ny anankiray ary ny vadiny filoham-pirenena zany tsisy nanome fahefana ny vadiny, fa satria miaraka amin'ny filoham-pirenena izay manam-pahefana izy, dia lasa atahoran'ny olona koa ny vadiny filoham-pirenena, lasa ajain'ny olona sy omen'ny olona fahefana koa ny vadiny filoham-pirenena, satria miaraka amin'ny manam-pahefana izy, vadiny filoham-pirenena. Ary tsy ny vadiny ihany fa na ny zanany koa ara, na ny ray aman-dreniny koa ara, na ny olona akaiky azy koa ara, dia satria noho izay le fifandraisana sy fiombonana ary fiarahana amin'ilay manam-pahefana zay dia toy ny hoe manam-pahefana daholo koa ireo olona rehetrarehetra manodidina azy ireo. Any amin'ny toeram-piasana any ohatra, raha ohatra zao ka misy chef personnel ao zay tena mahasika atahora ny mpiasa rehetrarehetra mihitsy, dia tadidio tsara fa ny PDG na hoe ny olona directeur général zany dia manambady izy ohatra. Rehefa miditra ao amin'ny toeram-piasana ny vadiny, tsy matahotra ny chef personnel mihitsy na masika takanina ry chef personnel, satria ilay vadiny no PDG an'io orinasa io. Dia tahaka izany koa ny zanany, tsy atahotra ny chef personnel masika be atahoran'ny mpiasa io mihitsy ny zanany, satria ny dadany, ny ray aman-dreniny no PDG an'io orinasa io. Dia tahaka izany tao ao anatin'ny orinasa io zao, raha ohatra ka hoe miasa koa ohatra ny asany rahalahan'le PDG ohatra,
na dia ataoko azy hoe gardien no asany a dia satria PDG le aralahany dia tsy matahotra zay olona rehetrarehetra ao anatin'ny orinasy io mihitsy izy fa tena confiant manana antoka tanteraka izy satria rahalahany a ilay olona izay manam-pahefana lehibe indrindra ao anatin'izay toeram-piasana izay. Ary izay mihitsy ny tiany Jesoa ampahafantarina ny mpianany satria ny fiarahanao amina manam-pahefana dia tadidio fa mahatonga anao koa ho lasa manam-pahefana. Ary Jesosy Kristy tsy hoe manam-pahefana fotsiny sika nefa ohatrany hoe toy ny manam-pahefana nefa tsy nahazo ilay fahefana fa tena nomeny fahefana isika. Izany ny ambarany any amin'ny Marka Lioka 10:7-20 Indro efa nomeko fahefana hanitsaka menarana sy maingoka ianareo izy ary handresy ny hery rehetra ananan'ny fahavalo ka tsy misy hampaninona anareo akory. Dia nijerevako ny dikan'io amin'ny teny frantsay le hoe menarana sy maingoka. Oza hoe menarana ray ve izy ty sa menarana maromaro dia tena pluriel io ry havana. Maingoka, scorpion, maro, bibilava, maro. Hitsakitsahanao zany le izy dia hitsakitsahanao le izy andehandehananao zavatra mahafaty daholo zany a saingy tsy misy mampaninona anareo izy satria zao efa nomeko fahefana ianareo hanitsakitsaka an'ireo zavatra zay mampatahotra sy mampahory sy zavatra zay hiverinao tonony hoe fahavalo mitondra ao amin'ny fahafatesanareo dia tsisy hampaninona anareo akory zany izy. Tsisy hampaninona anareo akory zany satria manana le fahefana Jesosy Kristy ianareo. Ny dikan'izany dia izao hoe itsika kristianina dia tadidio fa miaraka amin'ny Jesosy tsika. Jesosy le manana ny fahefana rehetra. Io fahefana io aloha rehefa jerevanao ny dikan'io amin'ny teny grika dia hoe exousia. Ary ny dikan'izany exousia zany dia ny hoe manana mitondra, mandidy, manapaka ary manao zay tiany atao. Zay zany le olona atao hoe fahefana, olona manam-pahefana. Ny olona manam-pahefana zany dia le olona mitondra, olona tompon'ny teny farany izy ary olona manana ny hery, fahafahana manatanteraka zavatra. Zany natao hoe manana manam-pahefana ary manana le hoe privilège. Zany hoe olona manana voakarakara manokana mihitsy izy, manana tombony manokana zany ilay olona zay antsoina hoe manam-pahefana. Dia rehefa miaraka amin'ny manam-pahefana ianao na vadiny manam-pahefana na mifandray akaiky amin'ny manam-pahefana dia tadidio fa manana an'izany privilège zany koa ianao. Ary zany mahatonga ny olona sasany lasa mibotsina be mihitsy satria hoe mahafantatra ny anina, miaraka amin'ny anina, tanaka akaiky ny anina, fianakavian-dranona. Ianao manana manam-pahefana ianao izay manam-pahefana ozy izy amin'le hoe efa nomena ny fahefana rehetra. Inona indray ny dikan'io rehetra io? Ny dikan'io zany dia hoe ny fahefana rehetra eto ambonin'ny tany dia eo ambanin'ny fahefan'i Jesosy Kristy azy daholo zany. Ny dikan'izany dia hoe Jesosy zany dravana ny tena tompon'ny fahefana sy mitondra sy manapaka sy mandidy manao zay tiany atao amin'ny zavatra rehetra rehetra eto amin'ity zao tontolo zao ity. Ny devoly mieritreritra hoe tompony io fahefana io izy fa rehefa nitsangana tamin'ny maty Jesosy Kristy dia nomena azy zany. Azon'i Jesosy Kristy izany fahefana rehetrarehetra teo ampelantanan'ny Satana zany. Ary Jesosy Kristy amin'izay no tompony fahefana io nalainy. Ny devoly mieritreritra hoe omena azy le fahefana ihany fa hoe mila miankohako eto anatrehako anao fa omena ianao foana io. Ho Jesosy hoe tsy mila miankohako anatrehanareo fa nanatanteraka ny asan'Andriamanitra izy dia rehefa vita ny misiony nomen'Andriamanitra azy ihany le fahefana. Dia le fahefana manoloana ny zavatra rehetrarehetra any an-danitra sy ety ambonin'ny tany. Ny dikan'izany ry havana dia izao. Raha misy olona mampatahotra anao dia tadidio fa mbola Jesosy no PDG an'io olona io. Dia izay foana le niteneniko teo hoe ianao ve dia olona miaraka amin'ny PDG, olona akaiky ny PDG, olona mifandray akaiky amin'ny PDG ve ianao dia atahotra zay chef personnel kely mampiorohoro sy mampatahotra ny mpiasa ao? Zay lele izy niza zany olona eto amin'ity zao tontolo zao ity ka heverinao manam-pahefana, heverinao manana ny pouvoir sy rehetra mety hiteny hoe zao ny amin'ny fiainanao dia tadidio fa mbola eo ambanin'i Jesosy Kristy daholo reny. Ilay Jesosy Kristy dia miaraka aminao. Ary Jesosy Kristy io zany no tompony fahefana rehetrarehetra
izy no manana ny fahefana masy mandidy amin'ny zavatra rehetrarehetra izy. Dia izao aza matahotra rehefa miaraka aminy, aza matahotahotra tsony satria mamatokisa ny valeur an'i Jesosy Kristy ianao, matokisa ny tombam-bidin'i Jesosy Kristy ianao, fa tena olona manana ny fahefana tro. Anazy daholo ny fahefana hibaikona, handidina ny zavatra rehetrarehetra momba ny fiainako avinao, na ny fianaranao, na ny asanao, ninona momba anao, izy ny tompony teny farany amin'izany, ary io Jesoa io dia miaraka aminao. Ary tsy izany ihany, fa izao koa ny tena fifaliantsika, nomeny antsika mihitsy io fahefana io. Indro efa nomeko fahefana ianareo izy, izany hoe nomeny fahefana ihany koa ianao. Dia ny dikan'izay zany dia izao hoe fahefan'i Jesosy Kristy zany azonao ampiasaina tsara mihitsy ny hoe amin'ny anaran'i Jesosy Kristy eto dia ampiasa ilay fahefan'i Jesosy Kristy eto. Tsy anahy fa azy nomeny ampiasaiko mba hanaovako zavatra ihany koa, satria ilay fahefan'i Jesosy Kristy io aniny nampiasaina e. Nafahany nanasitrana ny marary, nafahany nampijanona ny tafio-drivotra. Nisy fotoana raha tsy hisy vola mihitsy ny hoe andoavana hetra, toy izy hoe ndana misy trondro ary nalaina tany anaty vavan'ny trondro ny vola, andoavana hetra. Manana fahefana izy baiko ny zavatra rehetrarehetra. Dia izay fahefan'i Jesosy Kristy izay no mena ianao koa izay. Dia ampiasao araka ny tokony ho izy, fa tsy hoe ampiasaiko anaovako izay zavatra tiako atao akory ka dia ho tonontononiko daholo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ty zavatra rehetrarehetra ty, fa ampiasao amin'izay tokony ampiasana azy ny fahefan'i Jesosy Kristy izay nomena antsika. Ary zany androany tena te hitarika antsika amin'izany mihitsy hoe mba ampiasao re ny fahefana e. Mety misy zavatra mampalahelo anao, mampakivikivy anao, ny devolany matetika ny tena maka ny fifaliantsika e, manakorotana ny tokantranontsika e, manimba ny zavatra samihafa eo amin'ny fiainantsika e. Manana fahefana ianao, nahoana ny tsy ampiasainao ny fahefanao hanitsahanao azy, handravanao ny asany, hamitehanao ny zavatra rehetrarehetra izay ataony eo amin'ny fiainanao. Afaka miteny mihitsy ianao hoe amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, fahefan'i Jesosy Kristy no ampiasaiko, nomeny izany fahefana izany ary mino miaraka amin'ny manam-pahefana, nomeny fahefana. Dia izao miala ianao Satana, tapaka ny asanareo, tsy mahazo mikitika n'ity zavatra ity nareo, tsy azonareo atao ty zavatra ity, tsy mahazo manatanteraka ty, miala eto amin'ity nareo, tsy afaka komplike nareo ty zavatra ity, tsy azonareo tazominy ty zavatra ity, afaka manonona ohatran'izany ianao satria nomenanao le fahefana hanatanterahanao an'izany. Ary zany mihitsy ny nampianarin'i Jesoa ny mpianatra. Nareo ne izy raha mino e, na dia finoana kely fotsiny ary nenanareo izy dia manam-pahefana nareo, afaka mindra tendrombohatra hiala eto dia hifindra ry an-dranomasina ry. Tiany Jesosy teninona dia ny hoe manam-pahefana isika, ary afaka miteny isika, afaka mandidy isika, afaka manampaka isika, satria nomeny Jesosy an'izany isika. Ampiasao fa aza piripirima fotsiny fahefana izay nomeny Jesosy Kristy anao, ahafahanao manao zavatra, ahafahanao mahita ny heriny, ahafahanao mahita ny vonahany. Fa aoka kosa angataka tsara ny fanahy masina hoe aiza nampiasako azy, fa tsy dia ho ampiasapiasaina daholo akory amin'ny zavatra rehetra. Dia avoantsika diso fanantenana hoe toa tsy nisy ny zavatra nitranka akory nefa nampiasaiko ny fahefana. Fa indraindray mety any amin'ny aranofo ny itondrantsika an'ilay fahefan'i Kristy. Dia izay dia tsy mety hoe anaovanao ahazahoanao izay tianao atao fotsiny izy dia amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mahazo katikatra amin'ny zany manko le théologie de la prospérité, resaka ranofo ny tena tadiavin'ny olona fotsiny. Dia izany ny tiany ampiasana ny fahefana nomeny Jesosy Kristy azy. Fa raha tena ampiasa ianao dia io zavatra mamatotra anao io zavatra mampahory anao io zavatra manimba ny eritreritro io zavatra samihafa izay mitaona anao hampatahotra anao io, ampiasao ny fahefan'i Jesosy Kristy izay nomeny ianao. Reo le menarana, ireo le maingoka, reo le mitady hamotika ny fiainanao reo, hitsakitsahanao reo satria efa nomeny ny fahefana ianao. Ary zany ny mahatonga an'i Jesosy teny manao hoe ampahafantariko anareo aloha fa za manana ny fahefana rehetra, dia izay mandehana amin'izay nareo, fa izao no momba anareo, izao le manam-pahefana. Raha tsapantsika kristianina zany dia tena atanjaka ny finoantsika ary tsy atahotritsika, fa vita hiteny tahaka ny Paoly manao hoe raha Andriamanitra ny momba antsika tokoa, iza no atohatra antsika. Romanina 5:7. Mahireza ry havana, aza matahotra fa miaraka amin'ny avo indrindra ianao. Tsy ny olona izay fahavalo mampiororo sy mampatahotra anao akory ny tompon'ny teny farany amin'ny fiainanao, fa ilay Andriamanitra izay tompon'ny fahefana rehetra, teny zanany
Jesosy Kristy. Ary io Jesosy Kristy io tianao io. Ny tokony ataonao fotsiny dia zao miombona fiainana tsara amin'ny Jesosy Kristy zany, ataovy izay iraiketanao tsara aminy, fa izany nahatonga azy tenany amin'ny jaona toko 5:20 andininy 5 manao hoe raha miaraka amiko ianareo dia mamobe, fa raha misaraka amiko kosa ianareo izy tsy mahay manao na inona na inona, tsisy fahefanananao mihitsy raha miala amin'ny Jesosy Kristy ianao, fa mety iza iombi-piainana aminy, mety iza hanolotra ny fiainanao tanteraka ho azy, mety iza tena hoe iraiki-po aminy, fa izay ihany rehefa manana azy ianao, rehefa miaraka aminy ianao, rehefa ao anatinao izy, izay ihany no antoka fa ahatonga anao ho mpandresy, satria manana ny fahefana ianao, dia le fahefan'i Jesosy Kristy azonao ampiasaina amin'ny zavatra maro zany. Dia ampiasao ny fahefana izay nomeny Jesosy Kristy ianao, fa aza manaiky ho resen'ny fahavalo tahaka an'io. Averiko ihany le tenin'Andriamanitra any amin'ny Lioka toko 10 andininy 9:20 manao hoe Indro efa nomeko fahefana hanitsaka menarana sy maingoka ianareo, ary handresy ny hery rehetra ananan'ny fahavalo, ka tsy misy hampaninona anareo. Amen. Ho an'Andriamanitra rirany voninahitra.